Vatsinpana etny pasteur Ratovelo Roger. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masino, le Andriamanitra rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, le Andriamanitra tianay, le Andriamanitra tsy mitsahatra miteny aminay isan'andro hoe zao rehefa tia dia tena tiany ahy hatramin'ny farany. Ary porofom-pitiavana tolotra ho anay indray izao fahavelomana menao anay izao rehefa avy namakivaky iny aly iny, alina izay aliko ny fahafatesana, tiany menao maraina vaovao, menao hery vaovao. Mankasitraka ka Jesosy, mankasitraka amin'ny herinandro vaovao izay velarinao manoloana anay indray, satria fantatray fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tianao. Ary no velarinao eto anatrianay izany mba hahafahanay manavao ny fanoratenanay, manavao ny fiainanay eo anatrianao mba ho tafaray aminao kokoa. Ary dia porofo izany Jesosy dia menao fotoana izay andrenena sanany hafatrao, andrenesana ny vatsy izay hoentinay mamakivaky ny tontolo androm-piainanay, mba handehananay amin'ny lalana izay irianao ahitana ny tavanao. Dia matoky Jesosy fa na inona ka sainay tsirairay avy ho tanterahana dia anehoanao foana fa tsy miala aminay ianao. Mangataka famindrapo sy famelan-keloka aminao ary izay ny amin'izay rehetra vitanay teo anatrianao ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ifonanay izany ary hamarina aminay Jesosy fa le rahanao soa na dia efa 2000 taona ary izany no nalatsaina izany dia mbola manan-kery aminay mandra-pialanay etỳ. Ho voninahitra ny anaranao. Dia mankasitraka Jesosy, hamasino aran'izao fotoana izao, hamasino ny teny izay afafy, hamasino ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra mba ho volavorary araka ny fanirianao azy. Saotra Jesosy malalo. Alleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana fomba ampiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny boky Romanina toko 1:12 no andeha angalantsika an'izao vatsy izao. Romanina toko 1:12 dia horaisitsika hatrankio ny Isaia toko 5:17. Andio vakitsika ny Romanina toko 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa seho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay misakana ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy. Isaia toko 5:17 kosa dia milaza hoe fa ny faharatsiana mandoro tahaka ny afo, mandevina ny tsiro sy ny hery ary mampirehitra ny ala mikirindro ka mitambolombolona tahaka ny setroka misavoana. Amen. Izy amintsika verina eto an-tany tokoa ry havana no samy laza tsy manao izany faharatsiana izany. Ary tokoa mantsy ny teny nampitondrain'Andriamanitra ny Jeremia mpaminany hoe tena maditra avokoa izy rehetra ka mandehandeha manaratsy varahina sy vizy samy mpanao ratsy izy rehetra. Mibaribary izany tenin'Andriamanitra izany fa tsy misy afabela isika rehetra izao fa miaina ao anatin'ny faharatsiana. Izao anefa ny olona mitoetra ao anatin'ny faharatsiana dia mazava ho azy fa tsy manana fahamasinana. Noho izany, raha misy olona te hiditra, te hanao dingana ho any amin'ny fahamasinana, na te hiaina ao anatin'ny fahamasinana, dia tsy maintsy miady, tsy manapotika ny faharatsiana izy. Ary io na karazana faharatsiana toy inona izany, na karazana faharatsiana toy inona. Ary izay tena antony ivavahantsika maharitra, izay no antony ifadiantsika hanina, mba tsy izay tiantsika foana no ataontsika, satria nge efa fantatsika tsara fa izay tiantsika atao dia ratsy avokoa. Ary izay indrindra no voalaza ao amin'ny Isaia toko 7:7. Misy olona mifady hanina nge resahanao misy olona mivavaka nge resahanao dia milaza io olona io hoe Andriamanitra fa maninona izay no mifady nefa tsy hitanao, maninona izay no mivavaka nefa tsy hitanao, ary mampahory ny tenanay nefa tsy rarahinao. Ary dia novalian'Andriamanitra izy hoe satria na dia ny ao amin'ny fotoana ifadianareo aza
dia izay mbola tianareo ihany no ataonareo. Izany hoe raha ny marina ry havana, ny fidirana ao anatin'ny vavaka maritra, ny fanatanterantsika ny fifadikanana dia ny mba hitenenantsika hoe tsy izay tiany saiko na izay tiany nofoko na izay tiany foko intsony no ataoko, eny na izay tiany olona manodidina ahy fa izay tian'Andriamanitra. Fa rehefa ao anatin'ny vavaka maritra tokoa mantsy isika, rehefa ao anatin'ny fifadikana tokoa mantsy isika, dia misy fitakosenana amin'Andriamanitra, misy fidirana ao anatin'ny fahamasinana, ary dia mazava ho azy fa miditra amin'ilay ady hanohitra faharatsiana isika izay. Io faharatsiana tokoa mantsy no fahavalon'ny fahamasinana, ary tsy maintsy manohitra ianao vao mandresy. Ary mila ataontsika an-tsaina tsara ry havana fa tsy misy faharatsiana resinao izany raha tsy ianao mihitsy no manohitra an'ilay izy aloha. Ary ambaran'ny soratra masina eto fa ny faharatsiana ozy izy dia mandoro toy ny afo, izany hoe izay andalovan'ny faharatsiana dia may, ary tsy misy zavatra may ka mahafinaritra. Izany hoe amin'ny fotoana mahazovana amin'ny olona iray ny faharatsiana dia tsy misy zavatra mahafinaritra intsony eo amin'ny fiainan'izany olona izany. Amin'ny fotoana hitahirizan'ny olona iray faharatsiana izany dia tsy maintsy ho may izany olona izany. Ary izay ry havana no ilazana hoe aoka re ataontsika an-tsaina fa tsy miaraka mihitsy ny faharatsiana sy ny fahatsarana. Dikan'izany raha te-hanana fiainana tsara aho dia faharatsiana io no tsy maintsy adivako voalohany aloha. Hiady amin'io aho, hanohitra an'io aho, ary dia tsy maintsy tany saiko avokoa ireo faharatsiana hamatoran'ny devoly ahy mba hahafahako manohitra azy. Manao ahoana ilay toepoko? Manao ahoana ilay fomba ratsy hitakosenako? Fa ireny zavatra irehetra ireny ange ka napotika izay zavatra tsara ao amintsika ry havako isany. Dia araka ny voalazan'i Isaia mpaminany hoe ary ny voninahitry ny alany sy ny sahany mahavokatra dia ho levoniny, na ny fanahiny na ny nofony dia ho tahaka ny fifehezaka izay marary mafy izany. Miainga avy aiza ary ilay izy ry havana? Miainga avy amin'ilay faharatsiana. Ary mbola verina amintsika hatrany fa tsy mitovy mihitsy ny olona mitakosina ela amin'Andriamanitra sy ny tsy mitakosina. Ary tsy mitovy ny vokatra raisin'izy ireo satria mitovy mihitsy no miteny fa ho hitantsika ny tsy fitovian'ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ary izay no ampahirezana antsika lalandava ry havana hoe raha mbola azo atao ireny mivavaka maritra sy mifadianina mamonjy foana, satria mitady irongatra isan'andro, andoro isan'andro ny nofo ny tsika nge ilay ratsy. Isika nge ry havana amin'izay takosenantsika mandritry ny herinandro any ka fifalian'ny nofo foana nge no ataontsika. Dia mihevitra ve isika fa ilay vavaka iverintsika fa maritra ataontsika mandritry ny adiny 3 isan-kalady dia azo ampitaina amin'izay zavatra nataontsika mandritry ny herinandro? Manaiky an'izay ve ianao fa tsy ampy? Ary dia tonga amin'ilay soratra teo amin'ny rindrina izay nadikan'i Daniela hoe indro fa latsa-danja. Tena latsa-danja tokoa ny fiainam-panahy sy ny fiainam-bavakantsika. Ary azontsika raisinoatra nge izany raha manoloana ny eo anoloantsika ny fotoana ihinanantsika vary ela kokoa noho ny fotoana ivavahantsika ho an'ny sakafo. Ny fotoana ivavahanao ve mibetsaka sa ny fotoana hitadiavanao vola? Mino ry havana fa dia samy manaiky isika fa tsy ampy ilay vavaka. Ary mazava ho azy fa malemy foana ny asan'ny fanahy masina atao anatintsika ato. Fa ilay ny asan'ny nofo no matanjaka be. Ary dia izay no anararaotana rehefa amin'ny fotoam-bavaka mba ilazana hoe aoka re tsy avilivily ny saintsika ho any amin'ny zavatra efa fiaina hitakosenantsika foana any. Ka izay fotoana kely iantsoana fahamasinana ve dia mbola alefany ny saina. Aza mamita tena isika ry havana fa andere hamolaka ny saintsika mba tena hifantoka tanteraka. Anatrika an'Andriamanitra ka naja ny fotoam-bavaka ary say hiteny hoe tena hivavaka ao Andriamanitra ao. Ka na hivavaka ny eto akaiko na tsy hivavaka izaho dia hivavaka fa tsy hitady zavatra hafa.
na hijery ny manodidina anahy. Tsarovy ry havana fa amin'ny fotoana manomboka mandresy ny ara-nofo ny olo iray dia mihavokatra tsy kelikely ny ara-panahy. Ary vokatry ny fanahy anefa dia efa samy fantatsika fa tsy misy ratsy na dia iray aza araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Galatiana. Ary izay no ilazantsika hoe raha te hiditra ao anatin'izany hoe Andriamanitra mihetsika amin'ny heriny lehibe izany ianao dia tsy misy lalana fa tsy ity resaka fanomezana vahana any ity fahamasinana ity ihany. Ka na tsy tian'ny olona resahana azy izany, izay tsy tia fahamasinana azy ny azy, fa isika kosa ity an'izany manomboka androany. Ary izay no anentanana antsika hoe andao re hianatra hakama amin'ny fahamasinana, andeo re hiady amin'ny faharatsiana, fa raha tsy manapa-kevitra mihitsy ny olona anankiray hiady amin'ny faharatsiana dia tsy toeran'izany fahamasinana izany mihitsy ao anatiny ao. Nefa raha lavitra ny fahamasinana ianao dia lavitra ny fiasan'Andriamanitra, lavitra ny fitahiana. Ary tsaroa fa raha vonina hiady amin'ny faharatsiana ianao dia misy dingana tsy maintsy ataonao, misy fahafohizan-tena tsy maintsy tanterahanao, dia ny fahafohizana an'izao tontolo izao sy ny firongony. Isika rehetra izao ange samy efa mba nilaza tamin'ny vavantsika avokoa hoe izao tia hanambola Jesosy, izao tia hita asa Jesosy, izao tia hanana trano Jesosy. Tsy ratsy izany ry havana, fa mba firy amintsika no efa nilaza hoe Tompo, izao teo masina, izao teo feno fahamasinana. Andeha hikatsaka mafy ny fahamarinana ry havana, fa io no tenin'Andriamanitra. Ny faharatsiana hoy izy mandoro tahaka ny afo, mandevona ny tsilo sy ny hery. Ary dia nampian'ny Malaky izany teny izany ka nilazany hoe ho avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro. Ny mpirere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivarika andoro azy ny andro izay ho avy, ka tsy asiana miangana na ny fakany na ny sapany. Hitantsika tsara angamby ireny trano may ireny ry havana fa tsy misy raisina intsony, ary mahotra antsika ihany koa toy ireny loka may ireny fa tsy misy azo hoanina intsony. Ary toy izany ihany koa ny fiainan'ny olona tsy manohitra faharatsiana, tsy misy azo raisina, satria hodoran'ny andro izay ho avy Jehovah tompony maro, ary tsy asiana miangana na ny fakany na ny sapany. Andeha ary anamaso tena ka ho marina amintsika ny voambaran'ny Lioka 1:7 ka hatramin'ny 5:70 manao hoe namindra fo tamin'ny razantsika Andriamanitra ka mahatsiaro ilay fanikam-pihavanana masina mba amin'ilay fianianana izay nataony tamin'ny Abrahama razantsika, dia hanalantsika amin'ny tanàny fahavalontsika ary hamelantsika nompo azy tsy amin'ny tahotra fa amin'ny toetra masina sy marina eo anatrehany mandritry ny andro rehetra iainantsika. Amen. Ivavakitsika tompoko. Mankasitraka indray Jesosy ny amin'izany afatra nomenao anay izany. Tianao hanambarana aminay fa naiza lehanay dia tokony ho masina foana ianao. Efa teninao nge izay fa bibolo mivelatra eo anoloan'izao tontolo izao ny fiainanay, ka raha mba mitoetra ato anatinay ny fahamasinana dia tena ho voninahitry ny anaranao izany. Androany ianao dia mampatsiahy anay, fa raha mipetraka ao anatin'ny faharatsiana izay, mipetraka ao anatin'ny fahotana izay dia ho may tanteraka tokoa. Ary indrindra ny ilazanao hoe nampitenenanao tamika hoe miala amin'ny toerana misy anareo fa misy fandringanana ingao, misy fahalotona ingao. Ka raha tsy miala ato anatin'izao fahalotona izao tokoa izay dia ho may, satria andoro anay ny andro farany izay ho alefanao aminay Jesosy malala. Reto ny vahoakanao raha makivaky ny andro androany dia mba hipitsio isan'andro manana ny fahamasinana, ary tena mba hangeta hitan'izany fahamasinana izany, satria masina ianao ilay Andriamanitra, masina ianao ilay Jehovah tomponay, ilay tomponay, ilay ataonay mpanjaka. Ka dia mbaoka koa izay Jesosy mba ho masina amin'ny alalan'ilay fanainao masina hitoetra ato anatinay tsirairay avy. Ka rehefa masina izay dia mba tahion'ny izay rehetra mba kasainay atao, hamarinanao ny teninao anaka, tongava aminao araka izay irianao.
dia makasitraka feny Jesosy malala. Makatelina re Tompo, ka dia manonona trany ianao ny amin'ny fitiavana anay, ka nomezanao ny tsodranomasina ho an'ny tsirairay hoe mandehana amin'izao herinao zao aho, ary aza miala amin'izay nandidiko anao no amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, ka mba ambinina ianao amin'izay rehetra aleanao. Amen. Dia totrainao ny dera sy ny anjara ny voninahitra Jesosy. Anao izany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay mandrakizay. Saotra Tompo malalo. Alleluia. Amen.